Alléluia. Et amin'ny fifanina lehibe indray ary lasana babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. De faly indray tena koa miaona aminareo eto androany. Anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramaka izao a ny Aki radio a de mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana. De ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy a de matoky sy mihitsy aravana malala fa ifampahery indraytsika eto amin'ity androany ity. Ko de tahiny tompo a de fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. De arabaina manokana ianareo zay vao androany vao niaraka taminay a de matoky aho fa aherinareo eto androany ary resy lahatra fa tsy kisendrasendra koa no natokavonareo eto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anareo a ko de mahareta hatramin'ny farany a de tahiny tompo a isika tsirairay avy. Faly koa mahita anareo a izay efa paketo a jerena kely aloha somary niova kely tsika androany fa tsy mipazy indray no mipartager androany a fa izaho de tahiny tompotsika rehetrarehetra. Ny niditra voalohany teto androany a raha tsy diso ny fijeriko avy aty a de Marie-Jo a tahiny tompo manokana Ranavavy Marie-Jo a fiadanan'ny tompo aminao a sy ny ankonanao. De naranaraka azy a Ranavavitsika Lovelitina tahiny tompo a Lovelitina Marie Erika Tojo Mikael Zana Monika Mariette Erika Raky Elisabeth de tahiny tompo koa i Olgarano Orsoa de tahiny tompo tahaka izany ihany koa i Thierry Albenja Bert Sava de Olgarano Orsoa fa narabaiko teo a Rodine Marie Côté Camaradin'i Jesosy Bert Sava Verselina Sandola Veroraso tahiny tompo Tsirambaramiel sy fambeazana fitahina Angela Io Falray Ritovo Veroraso Koda Leoni Rantalina Marie Charline de ao ihany koa Rasoena Nathalie Erika Koda Leoni Angela Io de ao ihany koa Rolianisha Rantalina Marie Charline de ao ihany koa Yando Andry tahiny tompo a Tongasoa Geneviève Randriamananjara Misfit Tinarakoto Arzaka Ferana Rakoto Kadaka Malala Simiray de Imami Sinambinitso tahiny Jesosy a de Tongasoa mareta hatramin'ny farany a isika rehetra Eliana Raseno Rasolofidera tahiny tompo a Mama Valtina Ajaska Patitsy ao ihany koa i Noely Fanto sy Emy Manampitso Yama Angela Io Fity Tongasoa daholo a isika rehetrarehetra Lina artizanay Soameva Tongasoa daholo a isika tsirairay avy. De ny fiadanan'ny tompony a anapaka anatsika rehetrarehetra de mahareta hatramin'ny farany fa iaraka moa tsika eo amin'ny adiny ray sasany a adiny ray sasany eo ny raha tsika de matoky aho fa ifampaherintsika roa tokoa fa tsy taka nidiranao teto a no ivoahanao eto a amin'ity androany ity. Ko de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra de mahereza androany ny iaraka amintsika eto androany a Ranavavitsika Rodine no hitondratsika anaty vavaka fanombohana de Ranavavitsika Sandola no hitondratsika anaty vavaka firenena fa Ranavavitsika kosa Rolianisha no hitondratsika ao anaty toriteny amin'ity androany ity. De tahiny tompo isika tsirairay avy. Andao aloha tsika mialohan'ny zavatra rehetra de ataontsika aloha hivavaka ho an'ny zao fandarantsika izao mba ho feno fanatrihan'Andriamanitra mba ho tahin'Andriamanitra ny isika tsirairay avy. De mahereza daholo ary de rehefa tsika moa hiditra amin'ny hira de hiditra amin'ny toriteny avy hatrany de hitondra amin'ny famelabelарana ihany koa ny tena koa de hivavaka ao amin'ny firenena. Tahiny Jesosy de mahereza tahiny tompo Ranavavy Rodine anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo koa tsika tsirairay avy mpanaraka izao fandarana vavaka fiambenana izao. Mbola hiara hivavaka atsika hanapetraka izao fotoana izao. Tompo ray masina tsara indrindra o fa misaotra mitery mankalaza ny anarana izahay satria lehibe tokoa ny fitiavana sy ny fanondram-po izay asehinao amin'ny tsirairay avy. Ny tantanomasina ovanay nandritra ny tontolo andro izahay. Ary mbola ny tantanomasina ovanako izay nandritra ny herinandro lasa iny ka tonga izao herinandro vaovao izao.
Tompo, tsy herinena tanjakaina tratran'izao fonoho fitiavanao anay. Ary ankehitriny izay magnapetraka ny tenanay. Raha misy zavatra izay tsy mety nataonay nandritran'izany dia ifonanay izany Tompo, mangataka famelan-keloko famindrampoko aminay izay. Raisy mifonay sy mifananay atolotra ianao fa tianay tokoa ianao. Ary ankehitriny izay hanatanteraka izao fotoana izao anio izao Jesosy izay hafatra izay ampitanao aminay tsirairay aby. Raha misy namanay amin'izao manana hetaheta hiatrika ity fotoana ity, mangataka anah hitantana sy alo azy ary hafaingana izy mba tonga sy mantsara eto. Zay zavatra rehetra izay manakansakana azy tsy afahany hanaraka ity fandaharana ity, aza vela hanjaka amin'izany mpanomponay izany. Ary reto mpanomponay izay hitonga ny hafatrao, raha koa fifanana amin'ny masina izy, mba hafahany hanatanteraka sy hanampita izany hafatra izany. Tendreo ny lelany amparitany masina. Ingane Tompo izay teny hentinety mba tsy hisy very na letera ray azy. Ary ny vahoakana izay hiainy izany hafatra izany. Raha koa fifanana amin'ny masina amin'ny toerana misy izy ireo any, anjaka. Ingane ny asan'ny Satana, asan'ny devoly tsy hanjaka amin'ny toerana izay misy izy ireo fa mba tegna hainy hafatra izay ambaran'ny mpanomponay izany. Jesosy malala o, mangataka aminay izay Jesosy o satria araka ny teninao hoe sambotra izay mitandrina ny tenim-bolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Sambotra izay Jesosy satria tena tianay tokoa ianao. Hafahanay hanatanteraka hitandry ny teninao sy ny didinao. Manjaka eto anao Tompo, ny connexionnay rehetra. Mangataka amina handeha tsara mba tsy hisy hanakantsakana izany. Ny pastera izay mila belta izao teny izao. Raha koa fifanana amin'ny masina mba ho tanteraka sy ho lavorary izany hafatra izany mba hahaizanay hanaraka ny sitrapona bebe koa. Ary ny mpanomponay izay hitonga ny vakoka firenena. Raha koa fifanana amin'ny masina izy Jesosy io, mba hafahana hanatanteraka izany vakoka izany, mba ho tafita amin'izany firenenanay vahoaka rehetra izany. Ingane Jesosy io ny fitaovana izay hentinety mba tsy hisy hanakantsakana izany fa tena handeha sy mantsara. Mino anaty koa izay alvogno hanaradianao izay. Manatreha eto Jesosy malalao fa voniko hanaradianao izay. Sotra reo. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra tsika, sotra napatsika. Rodinina tao aoriana zany no izany tao amin'izany vavaka izay nataony izany. Dia ho tahin'Andriamanitra ny ianao raha napavy rodinina amin'izany asa lehibe izay nataonao teto izany fa lehibe, alleluia, fa tsy kely ary Andriamanitra ny hamaly fity amin'izay rehetra nataonao tamin'ity androany ity. Dia misaotra ny vavaka mamy dia ho tahin'ny Tompo dia tena miankonanao, alleluia. Dia tahin'ny Tompo ary tsika tsirairay avy. Raha nabavy itody mbola tsy narabeky teo Nicolas Andrela, dia ao ihany koa izy koa mbola tsy narabeky teo efa narabeky teo ngamba ny sasany Becky Rolande, dia ao ihany koa Becky Rolande ny hitako teo ny hitanarana izay teo, dia Verona Soa efa narabeky teo ihany koa. Patricia Raramalala tonga soa ihany koa. Tahin'ny Tompo ary tsika rehetrarehetra. Andohary tsika aloha hihaino hira aloha tsika. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andoro tsika hihaino hira anboantsika ny fotoana amin'ity androany ity. Andao atolotra tsika ampitiavana ny hira anankiray izay efa fataontsika eto ihany koa izy ity dia menofinaritra dia aoriana izy ity tonga dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Maka toerana tsara zany ianao dia raisy ny baibolinao fa hihaino zafady tompoko indrindra, zafady indrindra. Dia hihaino hira isika amin'izao fotoana izao mialatsiny indrindra. Hihaino hira tsika, atolotra tsika ampitiavana ity ity ho voninahitran'Andriamanitra hiditra amin'ny tolotena avy trano tsika aoriana izy ity. Ndao ary. Lasa aloha me foana rehefa tafiavina fa ilana tsiny fa miala tsiny. Misy matsiaro. Zay moa izy. Ndao ary. Ratsy ny connexion ve?
izy andraso connexion zany fievina mpanan-karena tsy mpanan-karena tsony refa tena ahoany zany bekironante fa ratsy connexion tao ary lasaritsika de nofinaritra azy Alléluia.
Halleluja. Iza moa mba hitarainantsika ry havana malala. Na hoe manana hitaraina fa tsy Jesosy. Za aloha tsy manana. Halleluja. Iza ny hitarainako raha tsy eo ianao Jesosy. Halleluja. Fa tsika kosa nefa manana hitarainana. Halleluja. Dia manana fifaliana. Dia fikiry ilay fitarainanao a. Ary resadresaka momba azy tsika androany a. Tahaka ny mahazatra indray. Dia tahiny Tompo ary tsika rehetrarehetra. Efa vonona moa ianareo a. Dia ampandrosotsika ny tenin'Andriamanitra avy hatrany a. Dia tonga dia hiditra indray avy eo a melapelatra ny tenin'Andriamanitra. Dia tahiny Tompo ary a. Isika tsirairay avy. Ampandrosotsika ny anabavintsika Roly a. Izy a nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany a. Dia isaorana azy izany. Tahiny Tompo ary tsika rehetra Sylvain Touchette androany vao hitako teto a. Tonga soa ianao a. Sylvain Touchette androany vao hitako teto a. Dia ao ihany koa iza koa mbola vaovao. Tsy vaovao izy any voanitra mbola sy nolabaiko a. Misy koa moa vaovao misy nefa eo a. Zay Pastelaine tonga soa a. Dia ao ihany koa zay daholo. Halleluja. Ndao ary tahiny Tompo ary tsika rehetra. Zay daholo nareo no voarabako teo a. Hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Dia mahereza rehefa tsika tefa eto a. Anaty famelabelarana. Tahiny Jesosy a miaraka amin'ny anabavy Roly Anisa. Tahiny Tompo ary anabavy Roly Anisa. Anao ny fitenenana. Tahiny Tompo pastera. Tahiny Tompo tsika rehetra. Izay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Eny ry havana. Ny teny izao vakintsika sy akatsika fananarana dia ho hitantsika izany ao amin'ny Ezekela. Ezekela toko faha 4:13 azafady. Ezekela toko faha 4:13 ka vakintsika eo amin'ny 4:4 izany hatramintsika eo amin'ny 4:9. Raiso ny baibolinareo. Rehefa hita izany dia vakintsika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny soramandry eo ambony izay milaza toy izao. Ny hita ian'i Jehova ny tanin'i Israely. Fahalaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko ho any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo, ka hadio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalitoanareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin'ny fonareo ny fovato, ka homeko ny fonofo ianareo. Amen. Izany teny izany moa ry havana dia manambara atsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Eny Andriamanitra dia tia atsika tokoa. Ary Andriamanitra dia mijery atsika foana. Andriamanitra tsy manary atsika fa manome fitiavana sy mbola mananatra atsika foana izy. Satria tia atsika izy ary tsy hanary atsika. Rehefa dinihantsika izany teny izany ry havana dia fampanantenana lehibe omen'Andriamanitra atsika kristianina, omen'Andriamanitra atsika izay mpanaradia azy. Fampanantenana lehibe izany mba hahasoa atsika. Fampanantenana lehibe izany amin'ny zavatra omen'Andriamanitra atsika amin'ny fiainana maha kristianina atsika, fa tsy amin'ny fiainana maha tsy mpanaradia ny Tompo atsika. Raha dinihantsika sy jerentsika indrindra fa eo amin'ny 5:20 ry havana dia ny teny izy hoe: dia ho fafazako rano madio ianareo, ka hadio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalitoanareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako anareo. Tsika kristianina ry havana aoka tsy hanompo sampy. Izany sampy izany dia farany zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra ary tsy tian'Andriamanitra ny hanompontsika sampy. Satria Andriamanitra atsika ry havana dia Andriamanitra saro-piaro.
ka tsy tiany ny hoe hanan'Andriamanikafa itsika afa-tsy izy rery ihany. Ka rehefa saro-piaro toy izany izy de manambara antsika an'io teny io izy ry havana fa io sampy io de asan'ny devoly, asan'ny Satana. Tandremo ary ry havana itsika sao de hoe efa manompo an'Andriamanitra nefa mbola hanompo ny Satana, mbola handeha amin'ny dadarabe, mbola hanompo sampy. Farany zavatra tsy tian'Andriamanitra eo amintsika izany ry havana. Raha mbola kristianina manompo sampy itsika de tsy kristianina ao amin'Andriamanitra. Matoa isika nomeny ny zanan'ilay tokana no mbona teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy atsika de noho ny fitiavany atsika izany, satria Andriamanitra de tiany any Jesosy Kristy zanan'ilay tokana. Tiany izy nalefany tamintsika teto ambonin'ny tany izy, nitory amintsika ny fahamarinana izy, nanao fahagagana ho atsika izy, nanasitrana ny marary izy, ary napahiratra ny jamba. Aoka atsika tsy ho jamba itsony, fa aoka atsika hahiratra tahaky ny napahiratany Jesosy Kristy ny maso ny jamba rehetra. Izany fahajambana izany ry havana dia anisan'ny fanompoan-tsampy ihany koa, satria raha manompo sampy itsika de mbola jamba eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mahiratra. Ary tena mbola jamba tanteraky tsika raha mbola manompo sampy, satria tsy mahafantatra izay atao hoe Andriamanitra na i Jehova sy ny fanahy masina izay apetrany ao amintsika. Fahajambana tanteraky izany ry havana. Raha milaza ianao fa kristianina, milaza ianao fa mivavaka, milaza ianao fa mamaky an'ity baiboly ity, nefa mbola jambain'ny Satana de mbola anisan'ny jamba ianao ry havana, fa tsy anisan'ny mahiratra izay napahiratin'i Jesosy Kristy. Aoka itsika ho anisan'ny mahiratra izay napahiratin'i Jesosy Kristy ka tsy hanompo sampy itsony, tsy handeha araky ny lalany maizina fa handeha araky ny lalany mazava izay omen'Andriamanitra atsika, satria izy de mampanantena atsika zavatra tsara, mampanantena atsika ny lanitra izy, satria mampanantena atsika izy hoe handovany io lanitra io isika, ary mampanantena atsika koa izy na de mbola ety ambonin'ny tany ary tsika de fa mpanantenainy sahady zany amin'io teny io, fa na de mbola ety ambonin'ny tany azy tsika de afaka hanana ny zava-tsoa rehetra ary afaka hiala amin'ny faharatsena rehetra. Ohatra hoe hiala koa itsika ao amin'ny ny ozina na hiala koa itsika ao amin'ny ny olana izay mahazo atsika rehetra na fikorotanana izay mahazo atsika rehetra eto amin'ity tany izay nomeny Jehovah Andriamanitsika atsika ity. Raha jerentsika koa ry havana ao mbola amin'io Ezekela io ao amin'ny 7:30 de mbola niteny an'izao anie Andriamanitra hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny helokareo rehetra dia ametrahako ponina ao amin'ny tanàna ary ahoriko indray ny efa rava. Ahoriko indray ny efa rava ho izy, satria raha isika mbola nanana izany hoe Satana izany, nanana izany hoe fanompoa sampy izany, de tsy maintsy betsaka ny zavatra rava eo amintsika. Ohatra iray hoe ao amin'ny tokantrano, raha manana tokantrano ianao ka ny devoly ny sampy no manjaka ao amin'ny tokantranonao, satria ny devoly de mpandainga, ary tena mpandainga ny devoly rehefa manantona an'ireny mpanompo sampy ireny mantsy tsy maintsy lainga foana no teneniny aminao. Ohatra hoe ao an-tokantrano zao ianareo mivady, handainga izy hoe ny vadinao dia manana vehivavy hafa na hoe manana lehilahy hafa, efa hikorotana ny tokantrano ary hiady lava ny farany de ho rava tokoa ny tokantrano izay misy anao raha izany sampy izany no topoinao isan'andro. Nefa rehefa i Jesosy Kristy na ny Andriamanitra atsika no topoinao isan'andro,
tsy hisy faharavana ao amin'ny tokantranonao, fa fahasambarana sy famirapiratana isan'andro na ny volanao aza de miditra ho azy eo aminao. Ka izany no lazainy ato amin'ity 7:30 ity eo amin'ny tapany faharoa hoe rehefa eo amin'ny tapany faharoa hoe na ataontsika vakitsika avy eo amin'ny voalohany izany hoe izao no lazainy Jehovah Tompo amin'ny andro hanadiovako anareo ho afaka amin'ny helokareo rehetra dia hametrahako ponina ao amin'ny tanàna ary hahoriko indray nefa rava, ahoriny indray nefa rava. Raha niala tamin'ny fanompoan-tsampy ianao de hanorina ny rava izy, tahaka ny ohatra ny meko teo hoe ao amin'ny tokantrano, raha rava ny tokantranonao de ahorina Andriamanitra indray satria miala amin'ny fanompoan-tsampy ianao ka manaraka azy. Ny zandry felana rakoto moa ry havana de matetika misy teny ao amin'ny soratra masina izay teneniny zandry felana rakoto eto foana ary mbola toy ity teny izay novakiko taminareo teo ity zany hovakitsika izany teny tsy miala ao amin'ny zandry felana rakoto izany ao amin'ny tantara faharoa toko 7 andininy 4 satria Andriamanitra de manambara tsara ny fitiavany atsika ry havana de hovakitsika izany teny zany fa hoy izy hoe raha ny oloko izay natsoiko amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hihaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary ahasitrana ny taniny. Mazava zany, raha miala amin'ny ratsy fanaotsika nefintsika zany de mihaino atsika any an-danitra Andriamanitra. Tena mihaino atsika tokoa izy satria izy tsy mba Andriamanitra mandainga ka tsy haino atsika. Fa izany teniny zany de tazoniny foana izany teniny zany ry havana mba hananatsika ny fahatsarana eo aminy hananatsika ny lanitra izay holovatsika. Ka aokatsika ry havana samy tsy hisy hanompo sampy, samy tsy hisy handa sy handao an'Andriamanitra, handao an' Jesosy Kristy, fa manakakaiza azy na inona zavatra ataotsika de aoka itsika anakaiky azy foana. Isaoratsika ne Andriamanitra, isaoratsika fa mbola manome atsika ny fahavaka fiambenana isan'andro izy izay toriny paster eto mivady eto isan'andro mbola isaoratsika izany satria manome atsika foana ny mamoky atsika ny fanahy masina izy mahavoky atsika amin'ny zavatra rehetra soa sy ilaitsika izy eo amin'ny Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay topoatsika isan'andro. Itsika rehetra ry havana de olon'Andriamanitra ka izany teny izany de atsipy amintsika rehetra mba tsy hampivadika atsika sy tsy hampiverin-dalana atsika ka hanaraha atsika ny adalany Satana, fa aokitsika hifikitra lalandava ao amin'ny Jesosy Kristy, hifikitra lalandava ao amin'Andriamanitra ray izay tia atsika sy izay namorona atsika hatramin'ny voalohany satria tia atsika izy de izany ry havana no teny kely natsipiko eto mba hiditra ao anatin'ny fotsika rehetra sy ho saisaintsika rehetra ary tsisy hiala ao am-potsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. De raina neny Tompo de raina Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Alleluia. Sonan'Andriamanitra mankasitraka be dia be andranam-bavitsika izay mitondra ny zany teny mamy. Alleluia. Teny mamy izay netiny tamitsika tamin'ity androany ity ranabavy Rolianisy. Mamy ny teny mafinaritra ny toriteny de tongava amin'ny ambony indrindra de mbola ampiasan'Andriamanitra loatra lavitra noho ny hatramin'izay foana ne ianao amin'ny asa fiainanao manontolo
de ho tahin'Andriamanitra ane a de mifanatera amin'ny zanaka manjafy alleloia efa loajafy moa izy a de Andriamanitra maly fitenao de misaotra anao mitokava amin'ny ambony indrindra de misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy satria zava-dehibe nareo mankasitraka azy io satria mampahiry anazy mantsy reny mampahiry anazy reny mbola tonga azy androso bebe kokoa indray a ao aoriana ka de mankasitraka indrindra Marie Angeline zay vao narabaiko teto a Samir Tansiany koa Nirina Rodriguez Mamy Ratsimazafy ao ambony ao daholo a zay hitako ohatry ny vavombola tsy fahitako teo a tsy fahitako zay mivoniditra de tahiny tompo isika tsarairay avy alleloia mahafinaritra ny teny Ezekila toko fadimy amby telopolo andininy fa Ezekila dimy amby telopolo sa enina amby telopolo izy teo Ezekila enina amby telopolo azafady zahako ny diso fandray Ezekila fa enina amby telopolo andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fa enina amby roapolo alleloia saotra rahalatojo Ezekila 36 le izy fa tsy 35 fa diso ny zavatra nysorataka ny soramandry aloha de zao ny fifampiakinan'ny famonjena any amin'ny andininy fa enina amby folo ny soramandry ny fifampiakinan'ny famonjena ny Israely sy ny fahamasinany efa tenenantsika eto foana moa zay tenenantsika eto foana zay ary miezaka foana zay ary tsy reraka izay miteny tena tsy reraka izay miteny isan'andro isan'andro fa ekinan'ny famonjena ary avana malala ny fahamasinana tena ekinan'ny famonjena tena raha misy miteny anareo an'izany hoe tsy maninona tsisy an'izany de meo azy fotsiny io tena meo azy fotsiny io tsy resaka zavatra vita be amin'ny baiboly tsika na de mikasika an'izany daholo aza ny baiboly fa meo anazy io soramandry io hoe ny fifampiakinan'ny famonjena Israely sy ny fahamasinany de mifampiankina tompoko mifampiankina misy an'le losarimetsika frantsay vonotomany tamin'ny herinandro io zao de misy sarisary hitako any hoe tonga ny an-danitra izy de miona amin'ny olona rehetrrehetra ny an-danitra de mety hoe mitsara ivelany ve tsika raha ohatra hoe miteny hoe sao de mba tsy mitombona ihany zany satria de tsika tsara zany olo zany fa rehefa makasara izy de miaraka amin'le boiary ka le sigarangeza be reny de manao fiainana tsy zany no makany an-danitra reavina raha ohatra hoe ho any an-danitra daholo zany ny olona rehetrrehetra tena teneniko anareo mihitsy tsisy nilana n'ity fandarana ity kory tsisy nilana zao zavatra ataontsika zao dao atory de miforapitso de andao anao ny fiainana rehetrrehetra zay tokony atao de tsisy hitako izay anaovana zao rehetrrehetra raha ohatra hoe ho any an-danitra daholo tsika raha ohatra koa hoe tsisy ny hoe tsy mifampiankina amin'ny fahamasinana ny fankanesana any an-danitra de tsisy ilana n'izao zavatra rehetra ataontsika mitandrina ny zavatra rehetra tsisy ilana ninona tsisy ny ilana n'izany fanamasina tena zany tsisy ny ilana n'izany tenin'Andriamanitra zany hoe manana masina ny tenanareo fa raha mpiso tahaka izao de nao zavatra aminareo tsisy ilana n'izany rehetra zany tsisy ilana n'izany mandeha ny fotsiny tsika isan'andro vita ny fiainana eto de samy makany an-danitra de samy ho any an-danitra daholo fa malelo nefa milaza aminao fa tsy mitombona izany ary farak'izay tena tsy mitombona fa ny ten'Andriamanitra de milaza fa fifampiankinan'ny famonjena Israely sy ny fahamasinana zany hoe mifampiankina ireo mifampiankina ireo mifampiankina ireo taralavo raha Jones mbola eto tsika raha Jones tonga soa de araka ny teny mampionona mihitsy ny azy de ho any an-danitra daholo zany ny olona rehetra misy hira malagasy koa ny miteny lanitra mangamango de ny afarany hoe ka izany tsy mba hoany rianina zany hoe hoany daholo tsika rianina rehetrarehetra ndao hoany daholo marely koa nefa milaza aminareo fa tsy mitombona zany raha hoany daholo mahatiantoka tsika reto manao an'izao hoe aza manao an'izao ndao tsy hanao an'izao
fa fampiankina ngeza be a fampiankina ngeza be zany teto zany de nandoto an'Andriamanitra tamin'ny sampo indray ny zanak'Israely ary tena mampalahelo an'Andriamanitra ny fananan'Andriamanikapa satria ny sampo de Andriamanikapa ny sampy a ny fomba famaritana ny sampy de ny zavatra rehetra hoe ohatra zany zao nareo le miteny reny taloha tsika miteny taloha izy za ny ako a ny tena idolako ihany na idolako sampinao zao iny de be sampy a mety zavatra iankofana mety zavatra tompona zavatra sarivongana sisy fa ny sampy afaka zavatra navadinao rehefa ataonao sampinao de iny de zay vadinao de afaka sampy ihany koa zay zava-dehibe amin'Andriamanitra de zao misy fitiavantsika olona fitiavantsika ny zavatra rehetra fa Andriamanitra fitiavana hafa mihitsy natolotritsika anazy ambony ny zavatra rehetra de tiavany Jehovahandriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra de nivadika indray zanak'Israely de eto Andriamanitra afinaritra reto Andriamanitra mbola porofoko aminao ndreto fa tsy Andriamanitra mahasositra Andriamanitra na Andriamanitra tena Andriamanitra masika na Andriamanitra tsy manao fa tsy zay mahavery atsika fa eto Andriamanitra de zao tratrana pression Andriamanitra tratrana pression Andriamanitra tratrana tery zao le tery ny olona manota de Andriamanitra marina amin'ny teniny fampatesana ny tambony eto de manota ny olona de anarin'Andriamanitra de ny olona nefa ve ny olona tsy mivavaka mahita an'le olona mivavaka zany hoe zanak'Israely de miteny hoe hoay reto mba hanaovana hoay ny hanaovan'Andriamanitra ny reto fa mba Andriamanitra iza ny Andriamanitra reto ny lasa ohatry zao reto olona reto zay kely izy ao amin'ny anina vakitsika re vakiko aminao hatramin'ny voalohany mihitsy manomboka amin'ny 5:20 teny hoe de ho tsapanao hoe inona zany zavatra teneniko zany Ezekiel 5:30 ny soramandry de averika ny fifampikinana ny famonjenana ny Israely sy ny fahamasinany ary tonga tamiko teny Jehova nanao hoe ry zanak'olona ary tamin'an'Israely nonona teny amin'ny taniny de nandoto zany tamin'ny fanaony tamin'ny asany izy fa tahaka ny fahaloton'ny vehivavy marany fatabonina amin'ny fahalotony no fahalotony eo anatrehako taloha mantsy ohatr'izay tsy idirantsika iny no fa aorintsika resaka momban'iny satria fotoanantsika hoe zahantsika mihitsy a mafitentsika amin'ny raha tandray sasany foana fa tatato izy ohatrany ohatrahitra foana de manjary tsy de mety ka de nahitiko ho aminy fadezerako mirehatra noho ny raha nalatsany teo amin'ny tany noho ny amin'ny nantony izany tamin'ny sampony ary naheliko any amin'ny firenena izy ka nahaka ho any amin'ny tany samihafa araka amin'ny fanaony sy ny asany no hitsarako azy ary no tonga tany amin'ny firenena zany ilena izy de tonga fandotona ny anarako masina tamin'ny nanaovan'ny olona azy reo hoe reo ny olon'ny Jehova nefa niala tamin'ny tanin'ny Jehova izy de namindrako fo ny anarako masina izay nolotony ny tanan'Israely tany amin'ny firenena zinarehany zao zany ny olona zany a ny olona zany manota nanompo sampy sy ny sisa de rehefa zany de tezitra Andriamanitra de naveran'Andriamanitra ny ely paritaritaka teny aman'olona teny ohatr'izany de ny olona nefa le olona eo amin'le toerana indray mahita andreo de hoay zany zao ony no mivavaka hoay reto izy de zany ny Andriamanitra reto zao ve no mba mana Andriamanitra nefa tsy mijanona any amin'ny taniny kory fa miely any an-tanin'olona de lasa Andriamanitra indray ny raha tsy endrika nefa inona natonga an zareo nalefa tany no ny fahaloton'izy ireo ihany no ny fahalatsian'izy ireo ihany parelo Andriamanitra tena teneko anao tena mamparelo Andriamanitra fa sary-piaro amin'ny anarany Andriamanitra de hoy tena Andriamanitra hoe 1:20 namindrako fo ny anarako masina izy ihany zany namindra fo tamin'ny tenany ny anarany zany a namindra fo tamin'ny tenany betabe ny ohatr' zany a ohatra hoe anarana olona malaza ianao fatapirenena ohatra zay taranaka ohatra de ny anarako ny ataoko de am'izay fa betabe ny ohatr' zany a ohatra hoe
rakoto taranaka rakoto salama ohatra de nefa ny ao anatin'le rakoto salama misy olona tena totakely tena mandota le anarana mihitsy de afa-baraka le rakoto salama aty aminay aty misy olo ohatr'izao misy mpangataka misy centre commercial le tsakaiky izy de misy lehilahy zay mpangataka eo malotoloto kely fa za izy malotoloto kely afafy zay izy de mangatabola de za moa tsy namehy anazy namehy 1 euro andray andro de niteny nefa nga tsisy 2 euro tsisy 2 euro izy fa 1 euro hoe tena mampalahelo koa ty olo ty efa omena anazy ny 1 euro nga hono tsisy 2 de avy eo amizay de zao ny zavatra nitranga variana be mihitsy ndray andro amizay aty akaikinay taty nisy zavatra tsy maintsy nalehako tany an-tranon'olona de misy zavatra hovidiko tao am'ireo olo reo de tonga tao hividy an'le izy de kakabe mahita anazy izy namovady izy tsy mahafantatra anao izy tsy madidiko olona firy ny angatana fa izy tadidiko tsara mihitsy niara vola hitako indray mandeha tadidiko foana mitadidy fosa sia tezana hitako azy fa kakabe izy namoha ny vavahady za mbola tsy niteny aloha de raha miresaka am'le ray aman-dreny am'izay sady miresaka an'le zavatra vidiny eo zany moana izy ty de mbola niteneko mahafinaritra be fa resan'le olona hoany izy any namoha vavahady teo zanakareo ie zanakay aloha izy taitra be nefa zan'olo zany manan-kare tena manan-karena tena tranony misy caméra de surveillance isaky ny champ tena manan-karena zan'olo zany fa zana ny olona mangataka ery amin'ny aniny taitra be mihitsy tena kakabe tam'le jereko tsara le izy mivady ahoana ro zany hoe zao ny tranony nefa zanany hoe veko hoe olona manampy eo am'le trano na olona mba manadidio tanàna fa zanany tena zanany de tsy retina zava tamiko mihitsy le resaka zako moa tsy nanontany betsaka fa novidiko le zavatra rehefa vidiko le zavatra de lasa mbola nidikotina mandehandeha de avy eo tsy maintsy hiverina etsena ihany eo am'le centre commercial isaky ny ariva andreny mandalo indray tsy mahatadidiko izy fa indray izy tonga angatabola fa nita le zavatra izy anao izy le tao aminay teo de eno fantatry indray aman-drenonao fa hoe manao mangataka eto fantano izy izy io zany maditra tao an-trano tao de efa roana fa tsisy ale de mbola miatra azy indray aman-drenony ka zanany foana io fa tantarainina teo moa fiaina hoe tsy mahazo miditra de izy manana tobila de tsy mahazo mitondra le tobila ntsony de hoe miditra an-trano justa manasa lamba de misakafo de matory fa tsy mahazo mijanonao satria nangalatra tao am'le trano tao izy ditanao le ray aman-dreny zany zao le ray aman-dreny afa-baraka ny mahita ny lehilahy mangataka de miteny hoe dry mba izy any ray aman-dreny nga mba tsisy ray aman-dreny zao olo zao de ohatry zany angeravana ny zanak'izy reny tany an-tanin'olona ny ely teny amy tany rety mety mangataka mety manao asa tselika mety manao asa ivelomany reny de izy ny olona sao hoe mba zanak'Andriamanitra ianao ry havana soloy tena tsara tafoy tsara ny anaran'Andriamanitra aza mba ataonao misy ny anaran'Andriamanitra io afa-baraka zao voandroany na eno hoe misy fotoana tsy voandroany fa zany fa matetika misy pastera misy loko volan'olona oriavana malala anaran'Andriamanitra nge ry havana ny lotonareo hoe tena pastera to de misoloky efa pastera tsoatranay indray hoe bokany trosaroa mbola tsy pastera de izy ny hoe pisoloky fa efa pastera hoe za zany ohatra de aka vola aminareo de aka volana gamalela ohatra de hividanany mivady sakafo zany zao efa izy zany na hoe maka vola aminareo de tsy ameko tsony za raha teo tsy akam'zany raha anarana atsika foana eto amitsika eto tandreminareo fa tandray mety misy olona
mijery fandary reto mijery reto de mijery de vitanareo ny anarany de tonotonoky eto ohatra ny anarany de mety amiako raha teo izy de aveo am'izay nareo indramany vola tandremo fa tsisy fampindrana vola zany tsika manimba fihavanana be zany fa raha boka nitrosa ianao a de ny aleanao eto ahafahana mitrosa amin'ny alala mivavaka fa tsy eto ianao no itetolona itrosa reto tsy azo atao zany a tena eniko eto ampahabemasy zany de am'izay nareo tsisy an'izany fa sao de misy hoe eny tompony se za efa mpijereo hitanao de eka mba hanandro se a de aveo nareo misy olana de aveo am'izay makaty amiko am'izay nareo ianina nge ohatra zao tsy azo atao zany fa ny anaran'Andriamanitra aza lotona tandremo da tena saro-piavy mihitsy tena sarota mihitsy maheno an'izany zavatra zany arovo ny anaran'Andriamanitra eny aminao fa sarobidy io alleloia Andriamanitra saro-piano amin'ny anarany de le hoe zaza naditra de ny faiziny de afa-barakany aman'olona ndray izy moro zany sa tsy moro tanaty pression Andriamanitra tena hoe tena teo eo anilanilan'ny marito sy ny fantsika izy nananina ndreto nanisy nanao nanafay andreto de izy ireo mifaizindreo re nahatotony arany zao ny tenin'Andriamanitra hoe tena amindrako fo reo izy amindrako fo ny anarako de zao ny teneniko izy zany tsy ny aminareo tsy no ny aminareo andiny faharoa amby roapolo de tovy amy taranak'Israely hoe zao naza Jehova tsy ny aminareo nanaovako zany ry taranak'Israely fa no ny anarako masina izay nolotonareo tena mitsentrisa zay nalenareo ary oa masinika ny anarako lehibe zay efa nolotonareo tena mitsentrisa ka de ho fantana fa zany Jehova hoy Jehova tompo rehefa miseho masina eo masiny a amin'ny ataoko aminareo fantana fa zany Jehova rehefa miseho masina am'izay ataoko aminareo alleloia alleloia marina mihitsy zany marisoa marina mihitsy zany misy koa le toety amina mpampindramy vola misy ndray tsy mamangatsy manina fa mba afaka manampy anavy ianao misy vehivavy zao voainga afaka manampy avy ianao azafady tena manampy olontsika amin'ny alalan'ny Gamalela ary isaorana an'Andriamanitra alleloia fa miterinandro ty tsika de zara fitaovana ho an'ny mpianatra alleloia izara fitaovana ho an'ny mpianatra sahirana ny Madagasikara amin'ny groupe Gamaliel ho anareo izay mbola tsy mahafantatra de tsika eto amin'ny Akira zao de manana groupe atao hoe Gamaliel izay tarihana mivady miaraka amin'ireo groupe zay maresy miaraka aminareo ihany koa mpijery mpanaraka de nataontsika ao manangom-bola isika na ianareo na izahay zay mivady koa de mandray anjara ao anatin'izany de ny vola io zay voangony eo de tsisy makaty aminay zany tsisy makaty aminay aza zay zany mijerijerenareo hoe asa bebe takolaka raharaharaha zany fa tsy aty aminay iny fa an'ny Gamaliel ary Gamaliel io de ataotsika indramny volaka izao azonareo zany anareo zay mbola tsy malala de afaka manohana an'izany nareo efa nareo zany etsika vaovao ary aorianan'io tsika de mila manangom-bola ndray tsika vao etsika vaovao de ny atsika zay kely ananatsika eo io ny isaorantsika an'Andriamanitra de 10 euros 5 euros 250 000 francs 1 million 100 euros zay misy de angonitsika ireo rehefa bolongalongany reo de anaovantsika zavatra nampitsika ny mahantra alleloia fa sady mitory tenitsika no miezaka am'izay kely ananatsika mba mitondra vozivotsirambiny tanana ho an'ny sahirana misaotra nareo rehetra zay efa nanohana ny antso de tena Andriamanitra tsy noho ny amin'ny anaranareo tsy ny aminareo anaovako zany fa amin'ny taranak'Israely noho ny anarako masina zaho izy Andriamanitra tena saro-piaro amin'ny anarako de ny zavatra ataon'Andriamanitra zany eo tsy maintsy ho vonjeny ny zanak'izy na de naditra aza de tsy maintsy ho vonjeny tsy noho ny am'ireo rehefa maditra fa Andriamanitra tsy maintsy amonjy satria manjary lasa raha misy 1 million d'euros koa alleloia am'izany tsika tonga de tena
ataontsika mihitsy se mety. Halleloia. Ary tsika raha tsika manana zany 1 million d'euros zany raha nampahavy soa meva de vahaolana maharitra nentsika. Halleloia. Sy tsika ataontsika mahafinaritra. Halleloia. de zao ny tenin'Andriamanitra no hamasiniko ny anarako lehibe zay fanotonareo tany amin'ny jentilitsika de ho fantany fa zany Jehova ho Jehova Tompo rehefa miseho masiny amin'ny ataoko aminareo. 2:12 fa alaiko avy any amin'ny jentilitsy anareo ka angoniko avy any amin'ny tany rehetra de hoetiko eo amin'ny taninareo. Ny hetsika ao ataon'Andriamanitra zany de zao ho alaina amin'izay ny zanak'Israely le angonina amin'ny maditra. Jerena mbola maloto nota fa avy aty avy. Jerena avy fa zanako nareo. Izy koa ny any amin'ny tany jentilitsy avy koa ianao aty fa ianao zanako ianao. Ty lotonao avy fa tsy manino. Zay jerena malo. Andriamanitra ray avy napaka zaza maloto ary raha maloto ianao tonga eto, maloto mpahotany ianao tonga eto, io ny Andriamanitra tsy mampisalasala indrindra ny manantona anazy. Aza miandry ianao madio vao anantona Andriamanitra. Fa ianao maloto mihitsy mety eza ho angoniny ianao. Tsika rehetrarehetra tsisy nadiona ray ary. Tsy nisy nadiona ray ary mety misy aminareo ngamany fa zay aloha de naloto naloto tena natevin-koditra tena naloto mpahotany fa nalain'izy io. Halleloia. Andriamanitra mandray zay maloto. Tsy tonga iantso madio fa ny maloto vonona ho diovina. Halleloia. Amen. Na de re mangadrakadraka tahaka ny sily reny azy. Halleloia. Na de mena tahaka ny jaky azy. Anao mitady mpampanasa lamba de teneno io misy lamba efa ohatrany jaky hoe de jaky zany efa le ohatrany efa grena tsy hitanao atao de teneno hoe fotsio io hoe mba otrany menao mba fotsio io tsy vitako izy. Andriamanitra rera mandray an'izany. Ka raha misy olona eto mety efa mpamon'olona rike zany olo zany, mety mamosavy. Izavy mpamosavy eo mba manaova j'adore azafady fa atsony ianao. Tena tsisy mpamosavy eto fa mbola ho avy ny fotoana. Mbola ho avy ny fotoana mijery en différé le mpamosavy avy fa ho angonin'Andriamanitra ianao. Io fa tsisy sanao j'adore fa meme daholo de j'aime. Tokony anao j'adore zao ny sasany de anao j'aime fa de zahako lasa mpamosavy. Zay zany lazay pastera mpamosavy eto. Alléluia. Ny ten'Andriamanitra hoe avy. Ho angoniko any avy any amin'ny jentilitsy amin'izay nareo. Tsy maintsy angoniko satria manino? Satria tena mahaloto malala baraka. Afaka manao j'adore amin'izay nareo fa tsy mpamosavy tsony de manao j'adore afaka manao j'adore amin'izay fa tena mila anao Jesosy. Mpilalao fanafody ianao, mpanody fity ianao, tena hoe tena tsy fantatro inona ny fahotanao fa olo loatra anao mihitsy tadiavin'Andriamanitra ary angoniny noho ny anarany de ho angoniny ianao. Alaina any amin'ny tanin'ny jentilitsy ary isy olona maro eo amin'ity toriteny ity ho alain'Andriamanitra avy any amin'ny tanin'ny jentilitsy de ho angoniny amin'ny toerana ray. Hoy ten'Andriamanitra. Alaiko avy any amin'ny tanin'ny jentilitsy anareo ka angoniko any amin'ny tany rehetra ka hoetiko any amin'ny tanareo angonina tsirairay. Manao rassemblement rehefa tamin'izay nanao skoto taloha. Naiza naiza toerana misy anao de maneno ny sifle. Azakazaka daholo na avaiza na avaiza. Nino nataonao misy fotoana mbola mitsakotsako za raha mbola tsy hoanina fa tonga rassemblement de vita. Na tsy lany ny vary na inona natao de eo. De rassemblen'Andriamanitra eo. Angonina amin'ny toerana ray de tsy misy afa-tsy olona malotony io. Kivy mihitsy Andriamanitra reto izy. Fa tiako reo fa halleluia. Iny daholo nangonina tao amin'izay. Maloto misy menaka ny sasany, misy potaka ny sasany. Avy.
reto izy ty ry zany fa avy fa noho ny anarako masina de alaiko nareo tsy tiako afabaraka ny anarako tsy noho ny aminareo fa raha ny aminareo de velominareo raha noho ny amitsika tsy voavonjytsika fa noho ny anaran'Andriamanitra de vonjena isika de angonina avy any amin'ny taniny jentilisa de angonina amina toerana ray de ny atao atsika eo tsy ho bedesina tsony. Alleluia. Tsy ho bedesina tsony. Io rery ihany koa ny Andriamanitra tsy mba mandatsy ary havana marana. Io Andriamanitra toriko aminao io ny Andriamanitra tsy mba mandatsa. Tsy mandatsa anao izy raha tonga ianao. Endrika Andriamanitra ny endriky le raim-pianakaviana na zanaka roa ndray zanaka dalana ndray zanaka endry. Fa ny verina avy any tsy naverany teny kory le olona. Tsy naverany teny kory le zanany. Tado tsy mentrena tao zanaka hoa manomboka atao fisan'ny mpanomponao mangina. Io fotsiny ny akanjo lasa ombany lasa ndao iverintsika. Halleluia. Zany ny endrik'Andriamanitra, zany ny toetran'Andriamanitra toriko aminao isan'andro eto. De nangonina amizay, alaiko avy any amin'ny tany jentilisa ianareo ka angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko ho any amin'ny taninareo. 9:20 ty ny tena mahafinaritra. 9:20 mahafinaritra be. Mario amin'ny baibolinao, ny ambo reny efa voamarika eto amin'ny baiboliko daholo. Zany tsy afozako mamaky an'ity baiboly ty. De alaiko avy any amin'ny jentilisa 9:20 mba mario amin'ny baibolinareo. Halleluia. Sotra mampino na plantsika gatao kely ny olona androany. Halleluia. 9:20 de ho fafazako rano madio anareo ka adio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy sampona rehetra no anadiovako anareo. Atombo atao eo amin'ny toerana reny de fihinana karcher. Mahafantatra karcher nareo? Le rano le machine anankiray le ohatra hoe pression an-dranonao tokony manao ohatra zao de fatao amin'izy de mandeha mafy be ny rano. Fanadiovana fiara rehetra rehetra eny. Karcher ny anarany. Marika an'iny marika ny reny nisy voalohany karcher. Io zany atao amin'ny toerana anankiray an'izay de tifirina karcher tsika. Sopisikirina mihitsy malotoka. Fa zay tsy tonga teo aloha de tsy voasasa. Fa mila nangonina teo aloha. Tsy any amin'ny tany jentilisa aloha no diovina satria le rano anadiovana anao rano sarobidy. Halleluia. Tsy alefa n'Andriamanitra an'iny. Fa angoniny aloha ianao. De hoentiny eo amin'ny taninao aloha ianao. Aiza ny deparanao? Aiza ny deparanao? Halleluia. De averin'Andriamanitra eo ianao. De ianao ny fafazany rano madio. Rano madio. Tsy rano maloto. Androany, isy rano madio fafany aminao andry. Isy rano madio ho afafin'Andriamanitra. Ndreto tsika reto atambatra Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Halleluia. Ny tsonanao eto tsy ny andatsananao. Ary raha tonga eto ianao tsy afaka irehareny amin'ny anaranao. Fa raha tonga eto tsika tsirairay avy reto ny tafavory eto de noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy noho zaho izy Paoly fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra tonga. Iresaka momba na rano tsika. Iresaka momba na rano madio tsika androany rehefa namalala. Halleluia. Lavalava kely ny fotoanantsika androany. Resaka momba rano madio, rano tsika androany. Io rano madio io. Ho fafazako rano madio anareo de mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra. Amin'ny sampinareo nanadiovako anareo. Isy vavy anankiray natsaka rano. Jaona 7:20. Azafady drino. Jaona 7:4 azafady. Jaona 7:4 ny soramary de nankanesan'i Jesosy tany Galily sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Andininy fa nisy vehivavy anankiray Samaritana 7 andeha avy atsaka rano. Dio Jesosy taminy meo ozy troko. Fa ny mpianana de efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Hoy vehivavy Samaritana taminy
na hoany ianao ny jiosy ka mangataka amiko sotrony nefa vehivavy samaritana fa jiosy tsy manandraraha amin'ny samaritana tena mifanalavitra mihitsy ireo tsy tokony fa na tsy ampy loaka ary zany tsy ampy sira ary ny lokanao nefa mivoazainao samaritana de hoany matsatso ny lokanao fa tsy afaka mifandraisany anareo raha sanatry mahay aza ny tranonao ka samaritana no akaikinao rehefa ianao jiosy de pompier atsona fa zay izy tsisy azony atao zany nefa ianao izy jiosy zany samaritana andiny fa folo jesosy namarika ao tamin'ny raha fantatrano fanomezan'Andriamanitra zay sy izay miteny aminao hoe meo any sotroko de ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona halleloia oatra vehivavy taminy tsy manana fanovozana anao sady lalina amin'ny fatsakana ka vaizana zaozany rano velona zany anao fa lehibe no Jakoba razantsika zany nanome ty fatsakana ty sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby no misotro teto jesosy namarika anao hoe izay rehetra misotro ity rano ty mbola angetaheta indray fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy de tsy angetaheta mandrakizay fa ny rano zay omeko azy de loha rano miboiboiky ao anatiny ho fiainana mandrakizay ola vehivavy tamin'ny tompoko meo zany rano zany mba tsy angetaheta itsony na anketo atsaka itsony Jaona toko fa 7 maty Jesosy milohana nafatesan'i Jesosy de nisy hetsika anankiray Jaona toko fa 7 ka ny andininy fa 13 ary nonakeo an Jesosy izy de hitany fa efa maty sahady izy de tsy mba nitapahany ranjony andiny fa 13 fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany de niaraka tam'izay de nisy rà sy rano nandeha ary reo tsy nitsahatra mandraparitrany rà sy rano fa maninona ny rà sy rano reo zavatra reo ny karan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ny rà halleloia fedina mahery vaika fanasitranana rehefa manao délivrance ianao de angatao ny ràn'i Jesosy ny ràn'i Jesosy de fitafiana masina ho tafitsika raha mihaona amin'Andriamanitra isika solon'ny foda masina tamin'ny andro ny mpisorony zany ny ràn'i Jesosy ravana de tsy zakany devoly io fa efa mikorina antsika ny ràn'i Jesosy rehefa manodidina antsika ny ràn'i Jesosy de afo manodidina antsika reny ka tsy azahoan'ny devoly mikitikitsika rehefa manao délivrance ianao de zao tenenina potehako amin'ny ràn'i Jesosy hoe rehefa misy zavatra ho ataonao rakofako amin'ny ràn'i Jesosy hoe sarobidy io ny rano indray de natao hanadiovana natao ahafaketaheta natao ahasalama io rano io azafady de navana malala io rano io ilaina fafy nitifilana tamin'ny karserany olona rehetrarehetra zay naloto nangonina tamin'ny toerana anankiray teo amin'ny taniny izy de nofafazan'ny rano mba adio halleloia io rano irery ny rano madio satria nivoaka avy amina lehilahy madio tsy sipetina tsy mikasianota navoaka ny ho anà sy ho anao halleloia de teneniny Jesosy tam'le vehivavy hoe raha ianao sisy mahazo an'io rano io de tsy angetahetsy satria io rano io de miboiboika ho fiainana mandrakizay efa nandray ny rà sy ny rano Jesosy ve anao fa nalatsany teo ambony azo fijaliana io ho atsika rehetrarehetra niza manovo am'izany de mahazo am'izany sady voamasina ny voadio no sitrana no afaka halleloia misy teny faminaniana zany ke ravana malala Isaia maky ten'Andriamanitra sika tsy lavalava kely no fotoana antsika androany satria tiako ahery ianao salamo Isaia toko faharoa amby telopolo andiny faharoa efa naminanin'Andriamanitra io zao le teny manao hoe amin'anaran'i Jesosy ary isy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy fialofana amin'ny rano norambaratra ho rano velona amin'ny tany karakaina izy
ary hoaly batolampy lehibe amin'ny tany mahany. Iza le lehilahy io? Ary isy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra, fofofony rivotra, fierena io lehilahy io. Misy ny ranoram-baratra, elo izy, felofana. Karakaina ny olona anankiray, karakaina ny fiainan'ny olona iray. Rano velona izy. Halleloja. Ary hoaly batolampy, rano velona. Jesosy, Jesosy ry havana. Halleloja. Jesosy zany. Jesosy io nanadiovana antsika io. Rehefa nalaina tamin'ny fahotantsika isika, nalaina tamin'ny fampetipetena antsika isika, nalaina tany amin'ny tany ny jentilisy, dia natao tamin'ny toerana iray, dia nisasana tamin'ny Jesosy. Dia nandray an' Jesosy. Dia nomena an'le rano. Mena an'le rano velona. Ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia io tsika fa voadio. Ary rano velona io, izay manana an'io, dia manana fiainana. Izay mifikitra amin'io, dia fiainana mandrakizay. Halleloja. Halleloja. Hoy izy ny Ezekela. Amin'ny Ezekela 7:20 mbola Ezekela ihany no nasiana zavatra teny ty. Fa io rano io dia rano mahavariana. Ny Ezekela 7:20 dia miteny ny soramarina hoe ny amin'ny on'ny ranonaina. On'ny ranonaina. Dia izao ny zavatra ny tenin'Andriamanitra. Manazava mombana rano anankiray io. Afaka manam-potoana dia vakinao manjary lava amin'ny fotoana antsika, dia vakina ny pasify. Ny tenin'Andriamanitra, ary ny zava-maina rehetra sesehena n'aiza le an'ny ny tondraka dia ho velona. Ka isy azan-drano sesehena fa no tonga ao ty rano ty dia ho sitrana izy. Ary ho velona aza rehetra hidirany ony. Amen. Iza le rano? Iza le rano eto? Iza le ranonaina? Jesosy. Dia jereo ny fiainanao e. Fa zay nidiran'i Jesosy, côté ampiainanao nidiran'i Jesosy. Zay fiainana lalovan'i Jesosy ry havana malala. Dia sitrana. Dia velona. Halleloja. Sitrana dia velona. Ary raha mbola tsy ampy anao zany hoe sao dia mba tsy Jesosy ary zany. Bokin'ny Zakaria. Mario amin'ny baibolinao. Zakaria 4:4. Zakaria 4:4 andininy 9. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia Zakaria 4:4 andininy 9. Ary amin'izany andro zany dia isy rano velona hivoaka avy any Jerosalema. Halleloja. Avaiza Jesosy ry havana. Avy any Jerosalema. Isy rano velona hivoaka avy any Jerosalema. Ka ny atsasany akany amin'ny ranomasina atsana, ny atsasany akany amin'ny ranomasina andrefana. Na amin'ny fahavaratra na amin'ny rina dia samy misy iny zany. Amen. Feno azy. Misampana izy. Trany amin'ny farany atsinanana farany andrefana. Dia hidirany daholy. Halleloja. Ary ny zavatra mahavariana na fahavaratra na ririnina tsy mety ambany zany rano zany ary tsy mety ambony. Fa eo foana izy. Na ririnina na fahavaratra, na faly ianao na ory, na manana ianao na tsy manana, Jesosy eo foana. Tsy mbola niala teo anilanao izy. Tsy mbola nandany tsy andalo eo amin'ny fiainanao izy. Teo foana Jesosy. Halleloja. Ravako malalako. Ho fafazan'Andriamanitra rano velona ianao raha mety. Ho fafazan'Andriamanitra ny Jesosy ianao androany raha mety ianao. Inona ny loto eo amin'ny fiainanao? Fa te hampody anao Andriamanitra. Tsy maninona, tsy tanisanao izy inona avy nataonao, tia ny fekibo-mendrika anao. Tsia. Fa le rano velona sady efa nampidininy. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny rano velona. Meny an'le rano velona.
ilay antokana masina sy madio mba tsy very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jesosy ny faminaniny Isaia 4:3 rehefa isy lehilahy iray, io lehilahy io ny famonjenao anao, io no fanadiovanao anao, io ny farafanantenanao, ary io ny ahitanao ny lanitra ry havana malala. Amen. Io ny ahitantsika ny lanitra, ary rehefa io ny eo aminao, halleluia, rehefa io ny eo aminao. Any amin'ny Salamo, any amin'ny Salamo 'tsy Salamo misy avakizika fotsiny zao le teny a. Verentsika ohatra zao le lay le Ezekiela angamba ny tsara, samy teny azy tanora zany fa tiako tenina hoe le Ezekiela ici le Ezekiela nytenentsika eny anabavisika teo, rehefa tratran'io rano io tsika de ny fahalotona rehetra de afaka eo. Misy ten'Andriamanitra zay milaza hoe misy hazo maro, tsy hazo anankiray fa misy hazo maro rehefa mandalo io rano de velona daholo, de sitrana daholo, de tena hoe rehefa io rano io mandeha de tahaka an'le voalazany amin'ny Salamo, amin'ny Salamo koa misy an'izay teny zay, tadidiko tampoka zay teny zay. Amin'ny Salamo voalohany misy an'le teny manao hoe sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona amin'ny lalana le ampirota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'am-pandriatsira, fa lalana Jehova ny sitrany ary lalana io izay tsy hainy mandrakariva andro aman'alina. De tahaka ny hazo ambolena morony rano mandeha izy zay mamoa amin'ny fotoanany, raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra de ataony lavorary tokoa. Zany hoe zao ry havana malala ny tiana tenenina, zay lalovan'i Jesosy, halleluia, de milamina. Ny fahavokarana rehefa Jesosy mandalo de mandalo. Fanjanirana valina tahiny tompo elaela izy zany tonga sondray. Zao ry havana malala, Andriamanitra manome anao androany loharano velona. Io loharano velona io de loharano velona ahafahanao midio, ahafahanao mahita an'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra anie tsika rehetrarehetra, aza mieritreritra ianao fa misy zavatra tsy vitan'io rano io, aza mieritreritra ianao fa misy loto tsy ho voadio an'io. Miten'Andriamanitra hoe io fa hitako le teny toy izy tamiko any amin'ny Ezekiela 7:21, izy tamiko ry zanak'olona le fitanao fa izany de nitondra ny verina eny amorony io izy, ary ny verina de nisy hazo betsaka teo amorony io ny teo andahany avy. De hoy izy tamiko ity rano ity de mivoaka makany amin'ny tany atsinanana de midina any amin'ny tany ay ka miditra eo amin'ny ranomasina, rehefa tonga an-dranomasina de sitrana ny rano. Tanao ry havana, Jesosy rehefa tonga amin'ny toerana ray de tsy zavatra ray no sitraniny sy dioviny, fa rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika rehefa tonga ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, rehefa milomano ao amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao, misy fotoananao tsy tafangataka akory. Fa jereo ny fiainanao fa zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao sitrana daholo. Za taloha
nanao accident za nenteneko hoe nity ty accident ty accidenté zany ndray andro de mivadika tamin'ny tomobile za talohan'io a ka za taloha zay matsy taranaka diabétique ary apana ny bebe anay a misy an'le aretina mahatsiramy hoe diabète iny de zay zany taloha rehefa misy fery a de elaela sitrana za taloha ny tongotro misy zavatra eo amin'io tongotro ao misy sarotsarotra esoriny zay de nisy fery de niaky be tongotro tamin'izany ohatran'izany ny angedany gamba tsy haiko zay nahazo an'izy de ela be mihitsy no de mandeha miasa tena tsy maintsy manao kiraro le matsokoloha reny tanany de mijaly mihitsy nefa tsy maintsy manao an'iny fa tratran'le accident za de nisy fitsaboana dokotera zay na afinaritra ery le dokotera zay tsy navela nihinakanina avy tamin'izany fa raisin sec no hanina tena fitsaboana nahavariana azy raisin sec mba ataovy zany ry avana amin'azy rehefa misy hoe ohatra misy mibotsiny reny nareo na de raisin sec fotsiny hoanina aza mihinana sakao raisin sec io tsy nomeny fanafody raisin sec de tsy adiko mampinona gamba te misy fanafody kely resaka de nisy fanafody kely nomeny zay de ina zavatra traka le ka ty lohako ty zany mba ohatry zany botsiny ohatry zany io masoko sec nivoaka mihitsy zany de ohatry zao tena ohatry zao mihitsy de mangany any be ohatry zao izy io de niena tamin'le sady raisin sec fotsiny nohanina no fanafody kely niena fa zatra nafinaritra ana le izy teto ny sitrana fa le tany amin'ny tongotro koa tonga de sitrana tanteraka zany efany a raisin sec zany voaloboka maina voaloboka maina le misy mivarotra eny amin'ny any reny raha mba misy an'ireny misy mivotona manganyreny nareo na misy mangany any rano reny de zay ny fitsaboana natao tamina tam'izany voaloboka maina reny ny atao sakafo hohanina tsy mihinana an'iny fa nareo mampina tam'izany de mba efa tsisy ola de mihina lasopy kely any de mihinana tongotro maigana fa raisin sec iny Ezekiel 47 manomboka amin'ny andininy fahaenina le izy a de le nitoy tamin'le fahasivy Erika ina zavatra nitranga niara-sitrana tamin'le tongotro Jesosy ry havana rehefa tonga eo amin'ny fiainanao de aza matahotra ianao ay eran'ny tanan'ila tsy mahazo mihina bebe hoe eran'ny tanan'ila isaky ny zay fitsaboana tamin'io mampina mantsy teo anilako tamin'izay fitsabony ary alleloia misaotra azy alleloia de zao ry havana malala tena rehefa tonga amin'ny fiainanao Jesosy mety trosa ny idiranao eo fa rehefa mandalo eo aminao le ondy le ranonaina ny trosanao afaka fa hatramin'ny tokantranonao ohatry mikorotana fafila aminy ny zanaka ohatry ny tsy de makaiza hatramin'izay io resaka fianarana mahavariana ohatry ny lasa manatsaina be zany nefa ianao tsy nangataka an'izany tsy nangataka ory ianao hiakatra amin'ny asanao azo promotion amin'ny asanao fa nandroso ara-panahy fotsiny ianao nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao de nahazo promotion inona ny ifandraisany zany ho an'ny olona tsisy ifandraisany zany ary tena tsisy ifandraisany zany fa tsotra fotsiny rehefa le ondy le ranonaina no mikorina eo amin'ny fiainanao de tsotra fotsiny hoe taka ny rano hazo maniry eo anilan'ny rano mandeha anao salamo voalohany toko salamo voalohany a andininy fa telo alleloia zay ngamba izy teo a de tahaka ny hazo ambolena amorony rano vela izy izay mamoa amin'ny fotoanany ny raviny tsy mba malazo ary ny asany rehetra de ataony lavorary tianao ve ho lavorary ny fiainanao tianao ve alleloia ny raviny tsy mba malazo na mainandro na mangatsika ianao velona tsara manao mandimandina sy ny sisa foana isan'andro meteza avelao ikorina anilanao le raha mandeha mijoroa eo anilan'i Jesosy ianao fa Jesosy le loha rano le ranonaina mahavelombelona ny fakanao ho tain'Andriamanitra itsika rehetra mifaranako ho tain'Andriamanitra am'le Ezekiela vakinana bavisika teo ny fitoy an'le izy de hoe
de fafazako rano madio ianareo de adio ary tsy mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra sy ny sampona rehetra no nadivako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary hoesoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Halleloja. Ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lako sy tandrana ny fisipoko sy anaraka azy. Halleloja. Mandray an Jesosy ianao mandray an'le loharano ianao ny fotoana andraisanao an'izay koa ny ela to de mena fo vaovao esorina ianao matory iny esorina ny fo nofo fo vato de esorina fo nofo. Ianao azagaga ianao rehefa mandray an Jesosy rehefa manomboka miditra amin'ny fifazam-panahy rehefa manomboka tena tsapanao ny ahafantanao tena tafiditra ao anatin' zany ianao mahatsapa ianao fa tena amin'ny fo ara-panahy voalohany indrindra tsapanao fa tsy tokony ohatran'io ianao de varianao mahita anao lasa latsatra amin'ny maso lasa mitomany zay tena tenenainareo fa matetika be zay mitomany latsatra amin'ny maso zay tsy efa be koretaka hatramin'izay ny ainana fa Jesosy reto mahabe koretaka hitanao fonao mihitsy ohatrany tonga de ohatrany lasa ianao efa tsy hoe marary fo hoe isaky ny vita sabata zany avy mitomany de makany amin'ny dokotera fatratrany grokera de mihinam-panafody tsy zay le izy fanohatra amin'izany mihitsy tsika rehefa mitomany eo amin'ny Jesosy tsy areti-po fo torotoro fa tsy fo marary. Halleloja. Halleloja. De meny de lajereo lasa torotoro fo ianao lasa irany enonao hatramin'izay tsy nampaninao fa irany enonao rehefa ny fo ara-panahy ianao nandray an Jesosy ianao lasa mahakasika ny fonao nahoana mony tsy akasitraka foana de mitomany amin'izay ianao nahoana toko mony tsy akasitraka Jesosy tsy haiko ny angina Jesosy zao anao vao mahatsapa hoe tsy hainao ny angina. Halleloja. Tena marina zany satria efa nisoloana ny fonao nomena fo vaovao ianao de nomena fanahy vaovao. Halleloja. De ny ahafantaranao fa nahazo fanahy vaovao ianao lasa te handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Hitanao tsy olana aminao ny olona rehetra efa ny olona rehetra manana an'le loharano velona Jesosy mikorena anaty tsy olana aminao zany manao sitrapon'Andriamanitra zany fa raha mbola aminao mihitsy hoe tena mety be de azo raha hitandry andramoka izao nefa zay so de mba hitany ahako manao ty zavatra tsy mety allo tsy anao raha vao mbola zay tsy zay ny atahoranao iza moa zay ary tsisy hoe tao tena andeha hanao andeha tandrana sabata fa sao de tsy mivaly le vava raha vao mbola zay andeha tsy hanao an'izao tsy zany fa tonga ho azo anatinao io rehefa nomena fanahy vaovao ianao de manino ianao lasa andeha ho azy araka ny fitsipik'Andriamanitra sy ny lalàny lasa natioranao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Hotain'Andriamanitra antsika tsirairay avy raha izy fa Andriamanitra tena te. Halleloja. Andriamanitra tena te anadio anao Andriamanitra tena te anafafy tian'Andriamanitra ho fafazana ianao an'le rano de Jesosy zany. Mitain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra andaontsika androany anatin'ny tery ty mahafinaritra ty raha nataon'ny raharaha Jonatany izy ty maly avonina an'izy ty de ataontsika androany ataontsika hiara teny androany hoe babo raha eo mafafazo an'le rano ity fa tonga eto aminao mba teo fafazanao an'izany rano zany de meo fo vaovao de meo ny fanahinao vaovao sa mitain'Andriamanitra tonga soa mifanjakan'Andriamanitra ianao ty anao Jesosy maheresitsika tsirairay avy. Amen.
Marahantsika vavaky zany toroteny zany a. Marahantsika vavaky ihany koa zany iray zany. Afaka mody amin'ny baba koa ianao androany. Ny Andriamanitsika, ilay raitsika. Fa tsisy manahaka anao tsy ody ao amin'ny ray androany. Izy koa hiaro ny anarany. Dia tsy avelanao afa-baraka ny anarany. Dia tsy avelany afa-baraka koa ianao. Androany za manao antsoavo antsika rehetrarehetra reto. Misy amintsika mbola anaty fanamelohan-tena foana tamin'ny zavatra izay efa nataontsika. Ny zava-dehibe aminao androany tsy ny ianao manamelo tena fa ianao nanenina ka vonina iverana. Dia andaontsika ry havana tena hoe
aotsika iverina amin'Andriamanitra aotsika tena hiteny hoe tompo tena iverina androany misy Andriamanitra mahafinaritra be eo anoloanao dia Andriamanitra manaiky anao iverina ary anadio anao tsy averany aloto izany intsony ianao. Halleluia. midira fa tianao io Andriamanitra io ary tsy mahafoy anao izy. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao misotranao Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misotrany amin'ny fitantananao androany Jesosy tena renay hoe miteny taminay teto indray ianao ary androany Jesosy tena mangataka hoe izay rehetra tonga teto androany mba tena amasino raha maloto izahay dia afafahazo amin'ilay rano afafahazo amin'ilay rano fa tena mila an Jesosy ilay rano velona izay amin'izao fotoana izao. Mila an Jesosy ilay rano velona izahay tena hoe hanadio anay dia amerina anay indray ao an-trano. Ampodio ary Andriamanitra fa misy olona eto tena lasa lavitra, misy olona eto Andriamanitra tena tafasaraka taminao dia mangataka androany hoe Jesosy io afafahazo amin'ilay rano izay alaivany amin'ny misy anay any, alaivany amin'ny tany jentilisa any dia angony izahay dia afafahazo anay dia meo fo vaovao, meo fanahy vaovao fa mbola ilainao izay. Misaotra Jehovahandriamanitra ary vavaka ankehitriny mba ny tsirairay avy izay tonga eto anie Jesosy mba ho voakasika izany teninao, mba ho voakasika izany teny izany ary atsapa hoe ho anay tokoa izany teny izany. Matoka Jesosy fa ny tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao anie Jesosy homba anay tsirairay avy, amasino mendrika anao ny tsirairay avy, amasino mendrika anao fa miandrandranao sy ny famindraponao, miandrandranao sy ny fanadiovanao dia matoky izay tompo, matoky ny mpanomponao fa tsisy hiala-maina eto amin'ity androany ity fa raha mbola ianao koa ny atokisanay sy andrasanay eto dia ampody anay ianao ary anasanay ianao. Misaotra Jehovahandriamanitra niterany aja nisaotra sy nivonahitra efanao betsaka tsy voalazanay nefa fantandray fa ianao rery andry ilay Andriamanitra mahay mamaky ny anatin'ny fonay mety tsy mahay mivavaka tokoa izahay fa hitanao ny anatin'ny fonay miresaka aminao fa izay te hiverina aminao dia matoky anao Jehovahandriamanitra. Voninahitra anao ary nidevosa Satana faritra am'rano tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy azy androany fa ireo rehetrarehetra teny izay nafafy teto dia avokatra amoa avy zato eny avokoa ho voninahitra inaranao. Misaotra betsaka Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena dia ndao ampandrotsika nanabavintsika $100 ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tay tompo ary nanabavy $100 anao ny fitenenana. Tay tompo pastera dia tay tompo antsika rehetrarehetra izay nagnaraka sy ny eny ty vavaka fiambenana ity dia mbola iary vavaka antsika amin'izao fotoana izao rireny malala izay tsara indrindra. Misaotra anao izay satria mbola nanatrika eny teto ianao Jesosy, misaotra anao satria mbola tanteraka ny fotoana androany. Misaotra Andriamanitra ho famangino ny mpanomponao Jesosy malalo amin'izany teny mamy izay nampitondrano mpanomponao androany izany Jesosy malalo. Fantatry ankehitriny Jesosy malalo fa tena tianay tokoa ianao, fantatra tokoa Jesosy tsy misy tianao very izay Jesosy hanadiare azy malalo. Mangatika teto anatrehanao Jesosy malalo, anao any kasika ny fony rehetrarehetra mba samy hoe amin'ny tena marina eo anatrehanao, haneky idiovinao Jesosy malalo. Misaotra Andriamanitra ho fitiavanao anay Jesosy malalo ary amin'izao fotoana izao tondra ny fotoana Jesosy izay tondrasiko vavaka amin'ny firenena Jesosy malalo, tsy misy miafina aminao izany firenena izany androany Jesosy malalo. Mangatika ny famelan-keloka avy aminao, mangatika ny famindrampo avy aminao Jesosy no irotsika amin'izany firenena izany Jesosy malalo. Amin'izao fotoana izao
mitondra mibavoka Jesosy ho an'olona rehetra amin'izany firenenay izany, indrindra ny olona izay efa manompo anao Jesosy malala, mbola variana Jesosy malala amin'ny fanompoan-tsampy maro isan-karazany Jesosy malala, fantako izany dia tsy sitraponao mangadika ny fanahinao mahery, ny fanahinao masina Jesosy no andresy lahatra izy ireo, mangadika ny herinao Jesosy mikasika ny anatin'ny fon'izy ireo Jesosy malala, aminao irery ihany no mahavonjy, aminao irery ihany Jesosy no afaka manova ny fiainana rehetrarehetra Jesosy malala, tena mangataka eto anatrehanao Jesosy, tena hikasika ny mpino rehetrarehetra, ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra Jesosy, fa tena hijoro amin'ny fahamasinanao, hijoro amin'ny fahamarinanao Jesosy malala, satria dia izay no ahafahany hanakaiky anao, izay no ahafahany hahitanao bebe kokoa Jesosy malala, izany fahamasinana izany. Inganio any fanahinao masina toetra ambavan'ireo mpitoro filazany tsara rehetra amin'izany toerana misy anay izany, mba hitoro izany fahamasinana sy ny fahamarinanao izany amin'izao fotoana izao Jesosy malala, tondra ny fotoana izay tondrasikombako ireo sahirana tsy manan-kohanina ireo Jesosy malala, tsy misy miafina aminao izany, dia entiko eto aminao izany Jesosy malala, anao any hanome solution izy ireo, anao ny hanome sakafo izy ireo Jesosy malala, indrindra Jesosy hanasitra ny ara-panan'izy ireo, ahafahan'izy ireo hiantso sy ny ara-nao masina, ahafahan'izy ireo antony anao Andriamanitra satria dia ianao irery ihany ny solution, ianao irery ihany Jesosy malala afaka hanatanteraka ny zavatra rehetra izay ilain'izy ireo, ary amin'izao fotoana izao Jesosy malala, tondra mibavoka ho an'ny tsy salama Jesosy malala, tsy misy miafina aminao izany, na any l'hôpital na ny tokantranony Jesosy, tsy misy vola hitahana Jesosy malala, ianao dia dokotera tapitrotra, tsy misy aretina izay tsy hainao tsy tranona Andriamanitra, mangataka ny fanahinao masina Jesosy, hamangy izay toerana misy rehetrarehetra izay tsy salama amin'izao fotoana izao Jesosy, mangataka ny fanahinao masina, mangataka ny ranomasina Jesosy, no hanasitrana izy ireo mba handray fahasalamana, indrindra mba fantatra hanompo anao izy ireo Jesosy, hiapetraka am-pelatananao Jesosy malala, ny olona rehetra amin'izany toerana izany, na mpitondra rehetra Jesosy, anao anenome fahendrena Jesosy malala, mba hirotsaka amin'izany firenena izany Jesosy, apetrako feno am-pelatananao, momba n'izany Madagasikara sy ny malagasy rehetra Jesosy, anao any hitahiry izy ireo, mba tena hoe hitafy ny voninahitra ny anao masina, tsy nalibaraka ny anaranao Andriamanitra, mba tena hoe Madagasikara tena hoe marina mba tena hoe hitafy ny voninahitra ny anao masina izany Madagasikara na izany Jesosy, dia apetraka am-pelatananao koa izay rehetrarehetra izay nanaraka teto Jesosy, izay ny zaraka fanatrehanao Jesosy malala, ngatako ny fomba ny rehetrarehetra Jesosy, ahafahany tsena ny fahamarinanao, tsena ny fahamasinanao, dia apetraka feno am-pelatananao izany vakoka izany, misaotra Jesosy, misaotra ny fanatrehanao rehetrarehetra, misaotra ny fanahinao masina, misaotra Jesosy, halleluia, amen. Alléluia, misaotra betsaka ranabavy sondola tamin'ny fandraisana anjara vavaka izay nataonao Andriamanitra ny hamaly fitianao amin'izany asan'Andriamanitra nataonao teto izay, mamy ny vavaka, dia tahiny tompo isika tsirairay avy, dia tapitra tokoa ny fiarahantsika, ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika eto ny tapitra, fa ny fiarahantsika anatin'ny radioantsika dia mitoy foana mandeha andro aman'alina ny Aki radio www.andramokaizo.com, misy mizareo amin'ny message izy mba zarenareo kely le lien azafady ahafahan'ny olona mino antsika www.andramokaizo.com, misy totesaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, bitsa amin'ny folo maraina verinao zao fandaranao zao mbola tsy nehatra amin'ny voalohany ianao, amiray amin'ny efatra ny fito ariva ihany koa, dia mandeha koa nilahira mahafinaritra, tahiny tompo mankasitraka, dia Andriamanitra maly fitia antsika tsirairay avy azadino, fa raha mba misy ny azonao atao amin'ireo madinika ireo dia mandefa SMP aminay ianao satria hatreto tao anatin'ny fanentanana dia olona anankiray olona anankiray tao ny fanentanana atao tamin'ny herinandro tonga nanantona nanoana ny antso akoatra anareo izay efa ao amin'ny groupe izay isaorana be dia be fa dia efa manomboka indray nareo anao anatanteraka ny adidy masina averinay fa na dia izay aby dia ao anatin'izay ihany koa, andaontsika anao izay azontsika atao amin'ireo madinika hoe kely, tsy voatery manao zavatra be dia be ianao, tsy mampahantry io, alleluia, kely any aminao ny atambatambatritsika dia lasa avitantsika zavatra ho andreo sairandreo. Samy tahiny tompo samy mahery Andriamanitra ny ombantsika tsirairay avy alleluia, rapitsika miona, amen, mankasitraka tompo.